Ankafaliana trano tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabanantsika izay mpanaraka ny fandarana tondresaka rehefa alahady tahaka izao. Miarabanao ihany koa Abraham Razafy. Miaraba Sibelanandre Mazava, miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana ary miaraba sady ihany koa an'ireo vahiny izay hiara hitafatafa sy dindinika ato anatin'ity fandarana ity. Tomazatra dia ireo vaovao misongadina ao anatin'ny herinandro no resantsika ato anatin'ny fandarana tondresaka. Raha toa ka ny lafiny famohozana, ny lozam-pifamohozana izay marina eto fa nahaliana anareo tokoa izay fandarana izay no resantsika tamin'ny heriny dia amin'ity andro an'ity indray isika dia iresaka mikasika ny toaka gasy. Vahiny manodidina izay tokoa no vahintsika androany ary ankasitrahana sahady ny famaliana ny fanasana eto amin'ny fandarana tondresaka. Vahiny voalohany ao anatin'izany i pasteur Mayor André Christian izay filohany antoko GFFM mandroso tompoko. Miaraba président. Miaraba Noromenada Sibela sy Abrahama dia miaraba ny voaka malagasy rehetra era Madagasikara tsy dia ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana tondresaka ohatr'izao ato atokantrano ato. Manao kokoa kely ny madamaka sy ny ankizy manaraka mivantana amin'ity andro alahady rivariva ity amin'izao fotoana zao. Vahiny koa amin'ity androany ity Andriamatoa Branco nantenaina président national ny tanora COJM izy mandroso tompoko. Faly miaraba nareo namana Sibela Abraham Razafy izay teknisianina atao amin'ny TV Plus ary miaraba koa ny voaka malagasy rehetra manaraka an'izao fandarana zao amin'ny andro alahady zao sy miaraba ireo malagasy anapita-dranomasina izay manaraka ny fandarany TV Plus amin'ny tondresaka zao. Vahiny koa nasaintsika amin'izao fandarana tondresaka androany izao Andriamatoa Andriamihaja fanomezan-tsoa Yves Georges fantatry ny maro izy hoe amin'ny Livarasona solombavam-bahoaka voafidy tao Ambositra mandroso tompoko. Dia faly miaraba anareo mianadahy ihany koa ny tenako ary misaotra tamin'ny fanasana dia mitondra ny fiarabana ihany koa an'ireto namana tonga amin'izao atao hoe tondresaka izao dia ombana manana ihany koa ny fiarabana ho an'ireo vahoaka izay manaraka ny atao izao fandaharana izao na ny eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina. Vahiny faefatra amin'ity androany ity Andriamatoa manantena Ajanirina Dina Dia Dina député voafidy tao Ifanadina mandroso tompoko. Miaraba nareo mianadahy, miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny tondresaka, miaraba anareo telo mirahalahy mianaka izay mifanatrika eto hanaovana fiarabana manokana ny vahoaka ny distrikany Fanadina. Mbola manana vahiny fadimy isika Abraham Razafy hiditra eo izy rehefa avy eo satria misy filohana antoko misy filohana fikamanana misy solombavam-bahoaka eto fa ho raisitsika ihany koa ny feon'ireo mpamokatra anatin'izay hoe toaka gasy izay rehefa avy eo fa mialohany tena idirantsika anatin'ny ady hevitra nefa dia anaraka ity fanadihadiana ity sika fanadihadiana izay narantsika tamin'ny herinandro ity tao amin'ny TV Plus Madagasikara tao amin'ny vaovao TV Plus Madagasikara mikasika indrindra izay hoe famokarana toaka gasy izay. Sy afamisaraka amin'ny fomba amam-panao malagasy, ny toaka gasy, ny fety aman-danonana any ambanivohitra eto Madagasikara na ny andrenivohitra ihany koa aza. Tsy fety ny fety raha tsy misy ambodivoara na tege, na gasila, na CVO, na totanana, na vary. Ireo no azo iantsona ny toaka gasy miankina amin'ny faritra satria rehefa fety dia ny toaka gasy no tena be mpisotro sy mahazo vahana. Rehefa anao tsodrano sy angatapitahina dia ny toaka gasy no ampiasaina ao anaty lapan'ny mpanjaka na amin'ny toerana izay angatahana fitahina. Midika izany fa tafiditra ao anaty ny kolontsaina malagasy ny toaka gasy na dia mbola ao anaty ny teritery sy fanenjehana aza ny fampiasana azy hoy ny tantsaha. Mbola mandany vola be ihany koa ny fividianana fitaovana anamboarana toaka gasy ho an'ny tantsaha ary fary amina hektara maro no ahafahana mahazo vokatra toaka gasy hoy ity tantsaha iray ity.
Asa fanaovana toka zany dia sahala amin'ny asan-katy ihany moa zany manao ny foire mikiapa azy manoto mangaza laro mitaona azy atana anaty lavaka mitaona azy meko eo agnatiny atao hoe fanjahoana azy momba ny atao barika zay fanjahoana azy izy moa zany mandeha isa-taona zany dia mamokatra eo amin'ny atao hoe eo amin'ny 4,000 litre moa zany reo bokany farafahakeliny zany mety 1 hectare zany reo atao hoe anisany naraiky manana azy misaotra an'ireo mpitondra fanjakana indrindra fa ny atao député atao nazahoany alana atao hoe izotranany toka gasana dia hafa lepona ato amin'ity hoe faritra vavala vao nagneno tao amin'ny radio zany ena andihy helika anay satria zava-dehibe zany. Tsy mifanaraka amin'ny vola landy amin'ny fanamboarana azy ny vola azon'ny tantsaha fivarotana ny toka gazy satria misy ny entsiketsika ataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo ary misy foana ny toka gasy no gazana rehefa tratra dorana mihitsy aza moa io ny tena olana satria lasa manao akafina ny mpivarotra toka gazy sy ny mpitandro ny filaminana ary tsy mba malalaka izy ireo noho tsy fisiany ny lalàna mazava amin'ny fahalalahany fivarotana toka gazy. Teo amin'ny resaka ticket izay tao hoe mba nampidi-bola ho an'ny commune tato amin'ny izay toerana ny adideko raha sy tataraina fa tsy ny lalana ny bureau ny commune nitsena tamin'izany fotoanandro zany ny seha-piarena goavana dia goavana ary toe-karena goavana dia maniry tokoa izahay ato amin'ity faritsy mba hanara-penitra amin'izay ny resaka fanaovana ny toka gasy. Efa jifaina ty andrenivohitra ny toka gasy saingy mbola miafina ihany koa ny fivarotana azy na ho an'ny mpamatsy na ho an'ny mpivarotra tsinjarany eny amin'ireny toeram-pisotroana ireny. Samy seho tarehy mihitsy aza moa ny mpivarotra noho ny tahotra nandritra ny fanadiadiana. Somary mbola misy mampatahotra ihany satria le mpanatitra anazy moa zany ny tena mijaly le mpanatitra anazy maketo aminay le mpanatitra anazy satria indraindray izy mahatonga dia indraindray tsy mahatonga satria hoe voasakana tsy latsa-danja izy satria mitovy amin'ny fandehandreo ihany eny mandeha kokoa ara satria misy zao atao arrangé dia misy tsotra dia mety mihitsy ny hoe atao malalaka le izy satria betsaka no mitady anazy. 3 taona teo aho zay mivarotra bara fianaratsoa zay makatoka gasy tsara ny avy any raha mihoatra ny vidiny aloha ny olona miteny hoe mirary sady tsara le izy tsy mampakafoka hony tsy dia hoe anina mba hoe mahasalamalama ihany fa tsy ohatran'le toka vita anina reny zany hoe mampakafoka. Be mpanjifa nefa ny toka gasy raha oharina amin'ny toka vahiny indrindra ho an'ny fahasalaman'ny mpisotro azy araka ny fijoroana vavolombelona nataony ireto mpisotro ireto. Tena mihinana rehefa any ambanivohitra fa rehefa amin'ny ville zany tsy dia mety amina satria leto indraindray mitapoka. Hitanao le tia ville le izy le mbola tsy le autorisé tsara moa mivarotra miafokafona mivarotra an'le izy dia mety tapohan'ny zalarany izy amin'le izy le vitsivitsy ny tonga eto Antananarivo. Hafa ihany zany ny gasy vita gasy mihinana toka gasy ianao maraina ianao fo normal be tsy makafoka sy amin'izany. Le izy koa amin'le izy le tsy dia misy hormone zany tsy haiko hoe ahoana fa le misotro toka vazaha zao dia le toka vazaha misy hormone ana distro na fofony ara mety na tsy zakany ana rehefa maraina. Tsika gasy dia mba aleo koa mba hena magasy amin'ny gasy ny gasy koa ambarako ary fa lany ny tolo-dalàna izay mety nisy olo mivoaka ny Madagasikara vao vita Aogositra nisy olo mavamboaka no efa nandany ny fahalalahany fivarotana ny toka gasy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara saingy tsy maintsy ny anteny Merarotota no mandalo ny tolo-dalàna ary tsy maintsy mbola andalo eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany jerena raha toka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ity tolo-dalàna ity ary ny filohan'ny Repoblika kosa no amoaka azy amin'ny fomba ofisialy ivadika ho lalàna zay vao azo ampiarina ity tolo-dalàna iray ity. Ya ino no oronan-tsary fanadihadiana itolantsika ny izay adihevitra ao an'ity androany ity izay araka ny fantatro ny be sy ny maro araka ny fantatrao mpanaraka ny fandarana tondresaka dia tsy afa-misaraka amin'ny kolotsaina malagasy izany toka gasy izany efa intelo
no nandalo teny amin'ny anten'ny ra-pirenena fanotelon'izao izao fandalovan'ny eny amin'ny parlemanta izao ny ty lalàna momba ny toka gasy ity fantelo ity zay miaraka amintsika eto ny solombavam-bahoaka nanolotra an'izany lalàna hodiniana eny izany izay lany tamin'ny faharaiky amby roapolo ny volana jona lasa teo izany. Mialohan'ny tena nimboana moa zany dia agatahantsika ny solombavam-bahoaka Livarasoana hoe inona moa ny tena antony nahatonga nanolotra n'ity lalàna ity hodiniana eny anivon'ny anteny Mirandola mba hampanaran-dalàna azy fa tsy mandeha amin'izao endriny iainantsika anazy izao. Izy ty moa dia izay mihitsy ny ataontsika hoe lalan-tsaina namerenana anazy hodiniana teo anivon'ny Assemblée nationale satria rehefa nirotsaka ho solombavam-bahoaka ny tenana izao dia ny fitaraina ny vahoaka tany fotony dia io dia nijerevana ny le tolo-dalàna izay to hoe natolotra n'ireo solombavam-bahoaka teo aloha zoky namana ireo raha aman-dreny lambabe Mbomazy fa any ny solombavam-bahoaka Jaujean teo ihany koa namana Brunel anisany atao hoe nitondra an'izany zavatra zany ka ny tanjona zany dia hoe fahalalan'ny famokarana toka gasy artisanal sy ny famarotana anazy eto anivon'ny tany sy ny firenena zany hoe mila lalàna satria betsaka zany no mianjady amin'ireo vahoaka ireo satria anisan'ny fitarainany tsy ho resahantsika angambany dia hoe fifanenjehan'ny mpiserra toka gasy sy ny mpitandro ny filaminana hany adino ny fitandronan'ny filaminana tena zay tena ilaina ny atao hoe ilana n'ireo mpitandro ny filaminana ireo izay hiaro ny vahoaka sy hiaro ny fananany fa lasa mifanenjika amina resaka ataontsika hoe toka gasy fotsiny no tena imason'ireo any ambany voatra any ambany rafikazo any dia izay ny antony tena hoe andao ary averina hodiniana volavolaina ilay tolo-dalàna dia nasiana an'ireo artikla maromaro isan-karazan'ireo ary izy ho alalahana fa tsy maintsy apetraka ny arifenitra n'le izy mba tsoka abiraraka zany zay ny tena tanjona. Manaraka an'izay mantsy hoe inona zany mahasamihafa ny ty lalàna natolotra ireo ity sy ny lalàna natolotra ireo solombavam-bahoaka teo aloha? Ia, tena misy mahasamihafa azy tokotrany izy ity satria raha ny natolotra ny teo aloha dia ilay garanti tsy misy izy zany mba hoe tsoka abiraraka dia ihany koa ny resaka traçabilité sy ilay surkian'le toka gasy zany hoe raha miainga avy any amin'le mpamokatra mahatoka gasy anazy dia hita ziska hoe aty amin'le épicerie ivarotana anazy zay zany dia fantatra ary hita mba hahafahana ho tombotsoan'ny ataontsika hoe ny mpisotro ihany koa dia ny zava-dehibe dia ny fametrahana an'ireo rafim-panjakana mahefana ireo autorité compétente hanara-maso an'izay hoe mampiatra n'ilay lalàna ve ny zavatra misy mankony dia izao rehefa omena zoa ny zavatra anankiray na ny olona anankiray dia mitaky adidy zay dia izay zany ilay adidy dia eo moa manarakaraka anazy ny anapiako anazy dia efa lasa sehi-piarinan'ny tatsaha izy io ary tsy ny tatsaha irery ihany fa efa tena misy olona amintsika miteny izao tena eo hoe ao anatina filière na toka gasy fa tsy officiel fa officieuse maha officieuse anazy mankony dia misy tompona andraim-panjakana misapoten'le olona manao anazy atao hoe tena miassure an'iny tonga aty amin'ilay mpisotro ary hatramin'izay efa 4 taona zay nisy foana io toka gasy io na dia nisy ary ny fandrarana. Pasteur Mayol, fomba fijerinao manoloana an'izay hoe fanalalàna ny toka gasy izay afaka atao hoe fijery kristianina koa ao anatin'izany dia tany républicaine tany laïque ary tsika eto. Misorabetsaka nameny fitenenana. Za aloha amin'ny anafiny anankiray zany raha ny resaka toka dia tsy zavatra hoe mbola vaovao eto amin'ny firenena malagasy na eran'izao tontolo izao fa misy toka daholo. Dia misy ny toka vahiny, tonga eto amintsika ny toka vahiny hatramin'izay ary lafo ary ny vidiny
fa ny mahazo tombontsoa am'ireny toka vahiny reny ny vahiny mpanondra anazy ety amintsika. Fa matetika lentsika gasy zany dia tsy ohatrany raisina hoe vita gasy io dia anaovana lalàna, tsy azo amidy, tsy azo sotroina, kanefa ny vahiny ampidirina foana zany. Dia maninona moa zany raha ohatra ka hoe efa ekena ihany ny sigara sy ny toka vahiny, dia maninona ny gasy no tsy ho ekena. Ka raha miresaka toka gasy ity zany dia lafiny roa no hitondrako an'ilay fanazavana hoe ny lafiny tsara sy ny lafiny ratsy zany. Amin'ny lafiny tsara hitondrako ny fanazavana voalohany le toka gasy efa nirasan'ny député Liva teo fa efa lasa fiveloman'ny tantsaha any ambanivohitra any. Any tsy misy orinasa iasan'izy ireo fa ny fidiram-bolan'izy ireo ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia varotra. Dia ao anatin'ny efa fiainany tararaka ny fandimby mihitsy zany ny fivelomana amin'ny toka gasy. Amin'ny lafiny anankiray koa ny lafi tsara n'ilay toka gasy koa zany amin'ny lafiny sehatra ara-barotra. Be da be ny olona mahazo tombontsoa amin'ilay toka gasy satria tsy hoe mivoaka avy any amin'ny toerana misy azy ihany ilay toka dia mihidy eo. Fa mbola lasa aty amin'ny tanàn-dehibe miparitaka eran'i Madagasikara dia mahazo tombontsoa daholo zany izay hiampitampitahany iny, mividy ato dia maka tombony izy, ato dia mividy koa ny ato dia maka tombony koa ny any. Zany hoe misy olona be da be zany mivelona amin'io. Ka ilay fanjakana efa tsy afaka manome asa olona dia ny olona zany mahita fomba ahitany asa ivelomany. Amin'ny lafiny ray zany dia tena fiveloman'ny olona ilay izy ary efa niainany hatramin'izay be da be ny mahazo tombony amin'io koa amin'ny lafiny ara-barotra. Anankiray koa raha tena hoe tafapetraka tsara tokoa io lalàna avoakan'ny député io dia lafi tsarany koa raha amin'ny fanjakana akana hetra dia misy fidiram-bola ho an'ny fanjakana koa ohatra ny toka vazaha sy ny sigara. Ireo nge ataontsika hoe zavatra manimba daholo fa ara-dalàna eto dia mihinana ny olona dia misy fidiram-bola ho an'ny fanjakana. Pasteur zany raha ohatra ka mbola miresaka an'ilay lafi tsara ny mako za zao, rehefa avy ao iresaka an'ilay lafi ratsiny. Amin'ny lafiny anankiray koa efa lasa kolotsaina malagasy koa izy io ka raha ohatra hoe misy manao lanonana na fety any ambanivohitra any, surtout any aminay any atsimo any Betsileo any ka tsisy toka gasy dia tsy malaza le fety ary tsy miakatra ny filinina hozy ny tanora zay rehefa mandeha ny hirahira sy ny sisa. Zany hoe misy tombontsoa be ihany zany le izy ho an'ilay fiarahamonina. Dia amin'ny lafiny anankiray koa raha ohatra ka atsangany vita ny lalàna ka hoe ekeny ary amin'ny Sénat koa zany le izy dia tokony atao ara-dalàna, mananganana orinasa, ampiana mihitsy le tantsaha mba hahatonga an'ilay toka zany ho ara-dalàna tahaka ny toka vahiny, fa tsy enjehina foana amin'ilay hoe tsy ara-dalàna ny degreny io hoe zao fa maninona raha manangana orinasa mpanao toka koa tsika zany dia manondra anazy any ivelany dia mba mahazo tombontsoa daholo le tantsaha amin'ilay toka vokaron zareo dia mba manondrana any ivelany koa tsika, efa tsy ny any ivelany foana no ampididitsika eto. Apahany ataoko hoe tombontsoa mety ho azo amin'ilay toka gasy zany zay raha ohatra ka hoe efa ara-dalàna dia anjaran'ny fanjakana manangana orinasa mihitsy mpanao toka. Tsika nge zao manana orinasa divay ohatran'ny hoe lazan'ny Betsileo dia ara-dalàna reny dia amidy efa exportena ny ivelany any ahondrana, ka maninona ilay toka gasy tsy atao an'izay koa. Zay zany hitako hoe lafi tsarany. Fa ny lafi ratsiny indray amin'ny lafiny anankiray lafi ratsiny amin'ny toka mahatoka azy rehetrarehetra tahaka ny toka rehetrarehetra dia manimba ny toka. Zay ny lafi ratsiny. Ary izy io rehefa misotro ny toka ny tanora ka manomboka eo amin'ny 20 taona izy misotro toka miakatra dia 30 taona ny durée de vie-any dia maty satria potika ilay toka ilay nitaovany rehetrarehetra. Za manana namana tanora be da be promotion koa. Za miresaka amintsika zao 25 taona tamin'ny latsinainy teo zany, mitovy taona amin'ny fahaleovantena zany. Fa reo namako niaraka tamiko promotion ireo fa maty daholy nisotro toka satria nanomboka 20 andro zalahy niraikitra tamin'ny toka. Izy tsy dia hoe toka gasy ny azo ny sotrony fa le
toka 40 degré tsy haiko daholo moa ny anaran'izy ireny misy karazakarazany anarany reny tena misy misafidiny anay aloha toka gasy fa ino mahasalamanay ozy izy ka milaza le vokadratsiny reny nge zany za zao ka ino zany mety vokadratsiny anankiray zany tahaka ny toka rehetrarehetra tsy ny toka gasy ihany fa manimba izy io zany ny toe-batana sy ny fahasalamana. Vokadratsiny anankiray koa amin'ny toka io zany efa tsy faritako hoe ny toka gasy fa rehefa toka zany dia na eo amin'ny tokantrano ary ny ray mpianakaviana misoro toka dia tsy ahita tokantrano milamina zany ao fa dia resan'ny pasteur zay manko toka amin'ny akapobeany fa toka gasy aloha ny tafiditra ao manko ny toka gasy zany resako zany anie tafiditra ao anaty ny toka gasy rehefa mamy ny olona anankiray tsisy ray mpianakaviana mamy zany eo tokantrano ao dia tena milamina ao fa gidradra ao. Vokadratsiny koa anankiray koa rehefa mamon'le toka koa gamba ny tena le mamangely raha mbola tsy mamangely le olona mbola mametrize izy vokatra le fisotroana toka koa mety hiteraka korotana eo amin'ny fiarahamonina lafiratsiny ty resako ty zany efa nilazany lafitsarany teo dia mamoaka ny lafiratsiny ray rehefa mamo ny tanora am'ireny fety reny dia miady dia mifanindro nantsy rehefa mamy koa ny toka ataontsika hoe ny toka gasy moa zany resany rehefa mamy ny toka gasy koa dia mitondra tôbila mitondra skotera dia mitrifana misy lafitsarany io misy lafiratsiny zany ka navoakako zany ny hevitro zay anankiroa zay na ny tsara na ny ratsy za zany tsy manohatra toka gasy tsy manohatra fa milaza ny lafitsarany dia milaza ny lafiratsiny zany fa tokony ho atao ara-dalàna io dia anangana orinasa mpanao toka sorabetsaka monsieur Abraham nameny fitenenana ny zavatra mampiavaka nyity lalàna ty moa zany isorako ny honorable Liva zay tsy nikely soroka nandany fotoana mihitsy nikotrokotroka nyty lalàna ty izahay kosa dia nanoana tanteraka anazy tao afarany satria iaraha-manana io olana io rehefa nanao nyty adidy ty moa zany tena dia ho an'ny vahoaka ny tombontsoam-bahoaka ihany ka raha disika fanadina manokana tena io toka gasy io zany no anisan'ny fiveloman'ny olona disika fanadina raha tsy teny aho hoe 43 000 hectares zao ny tany anisany hoe tantanan'ny parka ao amin'ny disika fanadina zany hoe tsisy tany ambolena tsony zany le olona vitsy dia vitsy io zany sisa no anisany fidiram-bola zay iainan'ny vahoaka ny disika fanadina ao eo amin'ny tao hoe 20 isan-jato ka raha tahakana manokana zany dia te angavy mihitsy indrindra hoan'zareo any amin'ny sena hoe aloha alefa tsika io satria io ane na lanina tsy lany efa mibanaka dia aloha mpidiritsika amin'ny ara-dalàna mba hoetra ny fanjakana mba hahafahan'le vahoaka ny fotony koa misitraka zany hoe tsy teritery tsony zany le vahoaka amin'izay fotoana zay manarakaraka an'izay io ty mampiavaka nyty lalàna ty zany le vahoaka mpamokatra mihitsy tsy misy teritery tsy misy fanenjehana fa any amin'le mpivarotra no mipetraka zany le zavatra takin'le lalàna zay arosiny député honorable Liva zay tokony hoe misy ny hetra misy ny etikety misy nyzay fitandremana an'izay hoe mba mahasalama le izy fa tsy sanatria tsy mahasalama any amin'le mividy lentana mitatsaha zany hoe amin'le mividy dia ao aminazy zany le fikarakarana rehetra ny tokony manaraka discipline ozy namana teo misy izy fa le fipetra takina zany mba miena ohatra hoe le fanenjenana azy ohatra zay le fanenjena le tena olona le fanenjenana le tatsahany ny tena nahatonga an'ity lalàny ty le fanenjehana fa io amin'ny teny pastera teo am'le transport atrary amin'ny atraty ampivarotra ty koa le transport efa misy somary karazany roa izy io monsieur Abraham le transport tsarovy fa ny fanjakana efa misy ihany koa ny manome taratasy amin'ny endriny hafa fa ara-dalàna iny zany mba hamoraina ho an'le mpitondra ty amin'ny andrenivohitra zay efa misy io fa tsy natao an'olona maro zay le olana
fa tokony mba ho maromaro zany no misitraka anazy io a dia ity lalàna ty anisany manamora an'izay fahazahoana an'izay taratasy zay fa fitsonjovana ny tena voaka iny fotony zany a ny sahana be kokoa anatin'ity lalàna ity zany hoe samy mahazo côté gauche droite zany na le vidy na le mpamokatra zay zany le tanjona misaotra na fitenenana za moa zany a hatreto mbola mafilo national ny tanora kojiemanakoa mbola tsy resy lahatra amin'io lalàna io ary mbola mitodika mananatra ny fitondra fanjakana malagasy raha ohatra tsika variana ijery ny tombotsonya mpandrara ao anatin'ny distrika anankiray na ijery ny interen'olona izay mpamboly fary anatin'ny distrika vitsivitsy na maromaro fa tsy ijery ny impacta n'iny zavatra iny ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina ny vahoaka malagasy tafahitsoka anaty lavaka foana ny avenira ny tanora. Ny tanora tsy voatery tanora lahy foana fa misy vehivavy koa ny ao anatiny eo. Raha fa manambady anao ka mandeha misotro toaka ny vadinao, nanao vadiny ao an-tranao adininy hoe efa nahandro sakafo ve madama? Amiko aty ve ny vola bazarinay? Amiko marary ve ny zanako ao? Satria hoentin'le fitiavana amin'le namana izy. Mifankaty reo. Tsy voavakinao mihitsy ny lobinina n'olo-piara-misotro. Tsy voavakinao mihitsy ny fankatiavan'olo-piara-misotro. Niza andravan'izany, niza andravan'izany. Fa ny ana fotsiny tiako apetraka hoe raha io no apetraka antsika eto Madagasikara, mila lanina aloha ny lalàna étude ny faisabilité-n'io. Fa tsy faly anome autorisation ihany ny fanjakana. Mitodika amin'ireo namana député manao lalàna ako fa za efa ny président commission parlementaire atao amin'ny assemblée, efa ny président conseiller aho communal, efa ny président régional na sécurité ako fa betsaka ny olona hitanao amin'io fivarotana toka gasy io any fotony. Ekeko le izy fivelomany malagasy vitsivitsy, ekeko le izy tokony hoe ho atsaraina izay velotenan'olona zay mamalagasy azy, fa kosa tsy ekeko mihitsy ny autorisevana azy mialoha raha tsy mipetraka ireo fepetra reo. Satria le fepetra tsy ampy raha fahitako azy mila étudiena io ny impact ara-fahasalamana io. Antsona reny médecin inspecteur ifotony saky ny distrika reny, ifampidiniana. Nandalo lalàna ny député fa tsy ampy ny fomba fandrafetana an'le lalàna. Tsy niatrika le commission. Raha niatrika ny commission sy mipetraka zay. Tasmo monsieur le député. Zay. Anazava kely ak dia famaly eo tsika. Mifamaly eo tsika satria inona ho any zavatra tokony ho ajaina. Antsona ny solitenan'ireo médecin reo avy amin'ny ministère de santé, mila présent eo. Antsona ny solitena miandraikitra ny sécurité, ny gendarme sy ny polisy. Antsona ny commune. Za matoky ange tsy ny vahoaka ny nangataka an'io tany amin'ny district reo fa le député no teo tsara point izy amin'ny vahoaka ny fidy azy. Dia izy no manosika an'le lalàna olanina. Fa ny zavatra tiako tenenina aminareo mbola misy monsieur le député tolo-dalàna azo atolotra eto amin'ny firenena iarahantsika amin'izao crise mondiale mandalo eto ambony tany. Mbola tsy lahara-pahamehana io fa ny lahara-pahamehana raha mamokatra alcool be dia be ny toerana any mitaky ny solombavam-bahoaka amokarana etanol, anamboarana lasansy, anamboarana pétrole, fa tsy andeha vidy pétrole lafo amin'ny vola euro ny firenena malagasy. Nosy mamokatra alcool toka ahondrana aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Malala ny filany vahoaka antsika. Raha ny anazy zao fantatry ny filany. Amaly ako. Dia any aminao zay médecin filany vahoakanao dia normal be le hevitranao. Amafisinao kely dia hoe tombotsoan'ny mpandrahà ihany no jerenao anatin'le izy. Tondrasako ny fanazavana izay teny nentin'ny namana tato izay satria ny zavatra misy anie dia izao hoe na raha ohatra ka hanana eritreritra hampandroso firenena ny olona anankiray izay mitantana firenena rehefa ny vahoaka ao aminazy no tsy misy fiovarana amin'ny lafin'ny fiainana dia sarotsarotra ny ampandrosoana.
ny eto amintsika eto Madagasikara ny majoritaire-ny vahoaka de tatsaha samy manana ny sehatrany zany fa itsika zao miopana bebe kokoa ato amin'ilay hoe toka gasy ny resaka tao alohan'ny fahaleovantena efa nisy zany toka gasy zany ia efa nisy zany ho andraza aloha vedetika efa nisy zany tao alohan'ny fahaleovantena de izay mihitsy no nahatonga ny hoe fa maninona moa izy ty raha ohatra ka omena zay fahalalana zay tena fangatahny le tatsaha fa tadidio tsara fa ny zava-misy ane de zao hoe izany rehetrarehetra zany efa ny tena hoe misy ny autorité compétente anaraka ny fampiarana nyity lalàna ity tafiditra ao anatin'izany ny ministera-ny varotra sy ny indostria ny fahasalamana ny intérieur ny fitsarana na ny justice tafiditra ao anatin'ny izay fanarana zany ary ny olona zay tsy manaraka n'lay lalàna de misy ny sazy fanenjehana anazy ary ty tena misy mihitsiny a ny fitsinjovana ny zon'ny mpanjifa tafiditra ao anatin'izay zavatra zay de ino moa efa ndresahany namana tato fa miainga avy ety amin'ny le tena misehatra no anatin'ny lafin'ny fivarotana no tena ahitana n'le resaka garantie sy le resaka traçabilité zay fa ny zavatra misy zany a de fatatsika ny tatsaha zany fa de passé ny solaitra daholy nefa de olona mitovy amintsika zany hoe tsy manana fahalalana tsy manana fahaizana de hoe ina ny soteniavana anazy a de ny zavatra fatany dia ny any fotony ary eto de efa azo anomezana n'zany atao hoe fampiarana n'zany atao hoe décentralisation effective zany a de efa anisany ampiarina am'ty tolo-dalàna ty satria omeny ty tolo-dalàna ty fahefana reo autorité compétente any fotony any toy ny commune ny fokotany sy ny anivon'ny faritra zay zany zavatra tafiditra ao anatin'izay le fandrefesana le taux d'alcool manko zao tiako resana concrètement zany raha ohatra hoe tsy azo atao am'le 44 degré mihoatran'izay move any ambany vohatra be any araka nambaranao teo andriamatoa sy mavavahoaka hoe anana n'izay fitaovana izay avokoa ny olona rehetrarehetra any tsy ny tatsaha mpamokatra no manao an'izay fa zay le ny teneniko hoe ny mpamokatra de mpamokatra fotsiny ny asany raha za zany le tatsahany ambany vohatra any naty alany a de mamboly fary ny asako a de mikapa fary a de mitoto an'iny a de manafangaro an'izay laro tiako anaovana anazy eo zay a de mamokatra le izy vita iny raha aveo misy tsena misokatra ny anivony isaky ny commune any de ateriko any de fa misy collecteur zany hoe eo anivony collecteur eo a no manomboka ilay traçabilité fa ilay mpamokatra no milaka miditra ao anatin'izay le hoe fametrahana le zay tenen'ny député liva zay manko mampatonga n'le olona zany a manohatra n'le toka gasy satria hoe tsy voafe zany le degré an'le izy fa tonga de mamokatra izy nao tatsaha de ataonao le toka de amidiny any iny le tatsaha zany tsy mahalala iny na 4 degré iny na 60 iny na 90 iny na inona de zay ny nampatonga anahy teo le nilaza hoe amin'ny lafiny anankiray ny lafi tsaran'izy io a rehefa lany le lalàna de ny fanjakana mihitsy zany a no manome ny fitaovana ahafahany tantsaha mijery ny degré ny alcool iny sy miregle an'iny ho amin'ny zay fezin'ny lalàna araky ny lalàna lany eo mba tsy hoe indraindray ambany be de indraindray ambony be zany fa tokony ny fanjakana mihitsy rehefa lany ny lalàna lalàna lany tamin'ny fanjakana de ny fanjakana zany ny manome ny fitaovana hoentin'ny tantsaha ahafahany manao ara-dalàna ny zavatra mivoakany eo mba tsy hanimba ny fahasalaman'le olona fa raha ohatra lizy zany araky le nitenen'ny député liva zay nke hoe de ataotaony zalao fotsiny io de amidiny any io de zay fanosehany any de fanosehany zay le izy raha ohatra hoaka zay teny hoe misy garantie ho io ary misy balizy ary hita le traçabilité le izy ary misy ny ataotsika hoe fitsinjovana n'lay zoan'ny mpanjifa koa anatin'le izy de efa mipetraka de efa misy lay circuit rahaveto zany aniziko le hevitra zany de zay nge hoany nampatonga anay teny hoe rehefa lany ara-dalàna io eto amin'ny firenentsika malagasy zany a de tokony ny fanjakana no manangana industrie orinasa kely madinika any amin'ny faritra tsaray avy sahala mireto huile essentiel reto ane zao fa hoe misy voaregle tsara le izy de tokony ny fanjakana mihitsy ny manampy ny tantsaha satria
efa kolotsaina efa fidiram-bolan'ny gasy tsy mananasa tatsany ambany voatra io efa tsy azonao sakanana tsonona ino no ataonao ary za koa tsy dakoro an'lizy hoe hosakananao nefa nitoka vahiny ataonao manjaky eto amin'ny tanàna raha milafiny anankiray zany zay a de aleoa mba misandrana ny gasy de aondrana koa fa ataovy ara-dalàna fotsiny ny fitaovana ampiasaindreo tantsara eo a de am'izay ny olona mba misotro azy mba tsy eo anatin'ny 3 taona de ho faty fa mety mba 10 taona na 1 taona vao matin'le toka gasy le olona anao manitsika ny président de feno amin'ny arkimany ralana namana député ato na dilany io lalàna eo a mangataka ny fitondram-panjakana zay mbola tsy ampiarina raha tena itsinjo vahoaka sy itsinjo no avy ny tanora malagasy ny fitondram-panjakana zany satria mbola andalo sena io satria ny zavatra takina aloha aoka aloha atsanga ny fanjakana ny laboratoire de contrôle isaky ny district zay any toerana district anankiray mpamokatra toka gasy zany a de efa tokony efa vita daholo ny laboratoire efa vita ohatra fanadinana tokony efa misy laboratoire zany eo a tsy misy eo fa anazavana azy maty za voalohany aloha za moa zany tena atao hoe nitezana io na lavaranjo na ohatr' zao dimy zay zanaky mamako a tena hoe toka gasy io de paray litre na mety mamako namelomana anay na tonga anay ohatr' zao tiako tenenina zany a voafeko tanteraka io resaka toka gasy io miaro tombotsony vahoaka fa iana koa zany satria tombotsony vahoaka normal ana tiako apetraka aminao de zao ny fitaovana ny io raha resaka hoe fijevana degré zany 10 alina nge vidiny zany thermomètre ohatra resako zao ohatra za isaky mifoko tany tena mamme thermomètre alcomètre zafady diso izy teo za isaky mifoko tany a tena mamme alcomètre ray antatsao aminay zany nitady mpandraraha manokana satria problème ny tao aminay ndray tsy taratasy fa ny vidiny lasa nidina ambany be ny vidiny io sahirina ny tatsaha tao vidin'le toka zany le bidon satria nisy hatrany amin'ny 10 arivo ray alina mihitsy izy io ny angafo anazavanazy ka anazavanazy za io nitady stratégie zany zaho a hoe ahoana nafahana mampiakatra an'io nisorako ny fidram-panjakana aloha de namme taratasy anankiroa izay tafiditra tsy tafiditra anatin'ity fa tafiditra anatin'ity fanapahan-kevitra ty hoe anatsarana an'le taratasy zany hoe ampalalaka anazy kokoa fa misy taratasy anankiroa zao ohatra hoe disika fanadina manokana afaka mivezivezy ny toka amin'ny alalan'ny taratasy io rehefa manara-penitra le toka manaraka le zavatra takina zany fa zay tsy manaraka kosa tsy tafiditra anatin'izay le hetsika nataonay a nizarin'ny alcomètre io zany hoe amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anay de miaro ny tombontsoa vahoaka mitady vaholana ho an'ny vahoaka de inona ny zavatra natao tam'izay misy commune tsy ahitana taratasin'io misy commune manana taratasin'io nyresana le mpandraraha manontolo hoe aloanareo a mifindra commune hafa fa itia mba ho mpandraraha eo amin'ny 2 na 3 na ray a no mividy eto de iny zany lasa miparitaka le mpandraha rehetrarehetra satria any amin'ny 100 any mpandraraha mividy toka ny disika fanadina rehefa miparitaka iny fa tsy nitangorona toerana ray lasa niakatra le toka ka ny tiako tenenina zany a alohantsika tsy akasarotiny io ny toka vazaha mahamamo toka gasy mahamamo ianao miteny io zao a za tsy mandiso anao am'le anao micontre le toka gasy fa za miteninao fa na ny ray aman-dreninao na ny abanao sy ny endrinao na ianao efa nisy fomba natao tsy maintsy nila toka gasy de mba tiako tenenina zany hoe le izy tao ara-pahasalamana efa anatin'ity ary efa miezaka am'izay ny rehetra fa le goragora nge olona ray na 2 manao an'iny ka za mino fa rehefa mivona tsika rehefa tena miezaka tsika mandraino iny andraiky tsika tsy hitako zay tokony anakanana io raha za manokana hoe tsy mbola lahara-pamehana tokony nandaninareo anty lalanty ny anahy zany tsotra le anahy rehefa tombotsomba hoaka de lahara-pamehana aminahy sanjato vahoaka firy sur quelle base de statistique zao ohatra ny monsieur le député nanolotra ny ianareo anaty brao mety tsy mila an'io fa mila wiskisy ny tary fa ny vahoaka anay toko koa di io ny tombotsoany anjaranay miady ho any vahoaka anay branco atao nge nefa zao
aloha velantsika nazava kely anakoatenareo telo rahalahy zay de zao raha io amin'ny faritra Moromamy io raha tsy misy toka gasy io tsy misy ekonomi mihodina zany mihitsy tsy afaka mividy vary tatsa andasy aloha vetivety ya enao aloha vetivetika de ho tonga any fa tena moa tena mpandrarany tena de mahafantatra an'izay tsy afaka mividy vary ny olona sakafo tsy afaka mitsabo tena tsy afaka mampiana-jaza azonao nefany andraso aloha io ny tena zavatra hoe tena afan'izay totsika hoe toe-karena mihodina zay satria essence ane ny toe-karena misy vokatra mivoaka ao dia misy filanandavanandro miditra de io no mihodina eo de ino miteraka n'izay atao hoe fiarekarena zay zany de tena tsisy afa-tsy zay no tena antole izy izay no nahatonga ny tenanay hoe tsy maintsy raha tianay ny ampandroso an'izany atao hoe faritra sy ny distrikta zany de amin'ny alalan'ny olo satria ilay iny izy ty ilay vokatsoa fa matoa ianao manakana de anao zany naman'ireo olo mitsy manana fahefana manakana an'le fahalalana izy satria maniny tianareo any am-posinareo samy rery le vola ao zao jerefo tsara fa mivoaka le toka makany Atsirabe ohatra tsisy ninona azo ny faritra taony makaresy-torina amin'iny fa le olona lefary amin'ny barazy ekonomika ary am'izay no alainy le vola de miditra any am-posiny fa tsy miditra ary amin'ny volan'ny faritra haniny anay ny faritra ka tsy mahavita manamboatra lalana satria tsy ampy le vola miditra ao ary zay le tena hoe na ilay vahoaka na ilay faritra sy ilay komina ny voany dia hitatsika tsara teo fa nisy be ny tanàna teo aloha tena ny teny mihitsiny fa noho ny fisinitsenana toka nazahoan'izy ireo vola nampidinana ny raharaha teo nivony komina ve de angata-bola ty amin'ny fanjakana foibe foana branco izy nge tsy de tena contre an'le toka fa le hoe le anaovana azy ara-dalàna tsy zay ny tena tianao resana ka ity lalàna ty ny maha-ara-dalàna anazy ary raha fa mahazo an'izay fahalalàna ara-dalàna zay de mitaky adidy am'izay zany izy io de le adidy zay lagatana fahazavana eto hoe inona zany le fanazavana hoentinareo mahakasika an'ireo fanontaniana maro apetraky ny voaresaka teo resaka taux d'alcool tao anatin'le toka gasy resaka ampy ve ny fitaovana araka nambarako teo entina ho aparitaka eraky Madagasikara rehefa nanao ny asam-boamera io zay tao ny ministeran'ny fahasalamany solotena fa ry zareo rany hoe gaga efa mandray toka gasy ataondry zareo analizy de omeny certificat consommabilité 4% ny olona nomeny zareo analizy ka izay ho le tiako zay le tiako resahana zay hoe rehefa ho alalana izy de tena alalana malalaka tsara de maninona no misy toka gasy efa mahazo certificat consommabilité mato consommable ary tao anatin'ny firy-taona tsy mbola naheny anao hoe ty olo ty de matin'ny toka gasy tsy mbola nisy député aloha de fa ny maty de matin'ny toka raha fa toka io na toka vazaha na toka vita toerana moko zany zavatra hitako eto enao tsy niatrika an'le tao amin'ny assemblé zany indromy taona fotoana tao fa io zavatra resanao io de io koa no entin'le nanohatra n'io lalàna io tao fa rehefa nandeha nefa ny fotoana resy lahatra ihany le olona ka le tompony andraikitra ka ny tiako tongavana raha niatrika zany anao hitako hoe tsy de sarotra aminao no nenao n'io fa ty modondresaka samy teny tsy resy lahatra satria ka anao na resy lahatra na tsy resy lahatra ny anah tombotsy mivoaka ihany fantako zay zany mpanaraka ny fandarana koa tsy voaterina natrika ny teo tsirasazako zay no antony isy ny fandarana tahaka zao metrahana ny fantanina maro ny amiko de zao za mapasiterana tsy tokony akasitraka an'izany toko zany satria tsy misy foana nge ny voka-dratsiny lizy fa za tsy olona mikatona fa za olona misokatra raha mamoaka hevitra de milaza ny lafy tsarany milaza ny lafy ratsiny de ny olona misafidy rehefa avy eo misy olona nge misy ray aman-dreny nitondra ny zanany eo amiko mamilava le zanany io pasterozy izy mba asoro amin'ny tokany de antaniko le tovolahy antaniko koa izy ela hoa 4 taona ny sorotoka de 5 taona ozy izy de io izy le mamany maraina taondro riva mamy foana
de fa marary ve ho ala za ohatra izy mbola tsy marary de manina ho aho entiny mamana roti ala ho asoro nefa mbola tsy marary fa zao rehefa marary ala ho mandora de bakanesa ty de ho asorona am'izay fa zao raha mbola tsy marary tsy mandora io na nialana mitoka hoa de ozy izy le tovolahy endry mandora azy vo asorona ak'izay misy tronan'io ako zany hoe misy lafy ratsiny io zany misy lafy tsara misy tanora ohatra zao raha tsy mamimamo izy tsy afaka mikotsipo defa mamo izy de masamy kotsipo izy rehefa mamo fa rehefa tsy mamo izy tsy tanany fiarahamonina pasteur ianao natao samoela hira mihitsy moa zany de efa ndresako tao nke ali izy amy lafy ratsiny amy lafy ratsiny ke efa ndresako tao hoe manimba le toka na inona ataonao na inona ataonao fa io tsy azonao foanana fa efa eo io saly amin'ny olona miteny amiko hoe tandremy fa raha pasteur io ny président de foanana io ny kisoa hoay le gonina ahoana no afahako manafoana ny kisoa raha karaha zany président fa de olona miteniteny fatany le olona de misy olona mino an'izany de zako zao de zako zany raha pasteur oale ino izy pasteur oe le gonina de raha ohatra hoe de ahoana koa moa zany no afahako iteny raha ohatra za président de foanako koa ny toka nefa efa fiainan'ny olona zany fa zanginy zao hoe misotro anao de misy vokany io tsy misotro anao de misy vokany io fa zany hoe misy mahazo tombotsoa amin'io amin'ny fiarahamonina fivelomana fitadiavana député dino zao milaza tao fa ny ray aman-dreny nytoka gasiny natao voaka anazy amin'ny fianarana lafy tsaran-javatra nge zany fa raha ohatra zany tsy mivatra toka zany ny ray aman-dreny dina nafitandreton'ny fianarana nefa sakananao l izy donc misy lafy tsara foana io misy lafy ratsiny fa na baiboly reny hoe misy toka ao misy misorotoka ao na baiboly ary miteny hoe rehefa misorotoka ny mpisorona tsy mahazo miditra am'le fitoerana masina zany hoe rehefa mivoaka ao izy zany mahazo misotro de misasany ary miteny hoe misotrotoka kely mba mahazo tanjatanjaka kely misorotovay kely zany hoe misy an'izany ao fa misy lafy ratsiny ataontsika hoe ry lota zao mivoaka tao Sodoma sy Gomora de nisorotoka de mamo de niaraka tany zanany vavy hitanao misy lafy ratsiny ohatran'izany fa misy lafy aferiko apetraka adrasany hoe aferiko apetraka le fantania teo satria tsy anyzahona valiny mihitsy anisany nanakianana nio hatramin'izay ny tia le toan'le izy tafiakatra any amina 80 degré 90 degré tiako mba hoitonanao fanazavana andresenareo lahatra ny pijery hoe tena ny mahatoka gasy ny toka gasy de le fanamboarana anazy amin'ny fomba gasy io zany raha ohatra ka atao semi industriel na industrialisevana zany de tsy toka gasy tsony ny itonasa anazy fa tsika tena tazomina mihitsy le définition hoe toka gasy andraso aloha fa ho avy any azao ka de andraso teny toka gasy ny toka vazany jerevy reny ataontsika hoe sasany reny fa misy tafiakatra 52 degré ny jerevy reny ohatrandrajama zao manana zany fa nitsika ho itsonjovana an'lay ataontsika hoe tombotsoan'lay nareo misy an'izay 80 degré zay aloha tafiakatra mihitsiny io 50 60 70 fa tonga aty amin'ny ataontsika hoe lay panneau le collecteur de tsy maintsy agréevana ny depoany de eo no manomboka ny fampianana ny tahana alkôla alohan'ny amarotana anazy eny anivonitsena zay fomba zay mihitsy mba tiako hazavainareo hoe ahoana eraky Madagasikara ngeny tsy district anareo rery ngeny ho resahany eto ny anareo mety ho voafianareo mety manambolonareo izarana zay alcomètre izay fa ny any amin'ny district hafa mety tsy matanjaka be ohatranareo ny solomavambaoka be zay le hoe tafiditra anatin'ny tia ny ministère ny santé zany hoe tsy tokony ho sarotra amin'ny ministère ny santé manatanteraka an'izany anytany eny fotony satria tadidio fa misy eny amin'ny district eny fokotany rehetrarehetra eny misy sampandrara amin'ny fahasalamana manontolo de azony atao amin'ny contrôle an'izany raha anatin'ny ty lalàna ty ao anatiny zany ka mihoatrany 44 degré de azo ampiasaina amina zavatra hafany ary tsaratsara ara ny vidiny ilain'ny dokotera ary zany raha fa aveo hitanao tamin'ny andron'ny covid iny zao
nanovana celle iny raha tsisy ny atao gasy matetika manakavy tamin'ny covid fa io tena mariny zany io ke rehefa misy orinasa mitsangana io dia miasa rehetrarehetra tombontsoatsika azy dia atao anarana hoe toka gasy mihitsy fa tsy toka vazaha dia réglé tsara zany le degré an'le izy fa io nge nalefana ministère fahasalamana menjala toka gasy izy dia raha 90 ary dia efa mamimamo izy dia efa alefa aso ragava tsy olan'io nianazy zany mbola mampitonga saina le namana député mpanao lalàna koa ny mahatoka gasy anazy nge hoe malagasy tsika zay mamokatra azy fa raha ny arabo tsika eto dia nalazaina hoe toka arabo io fa malagasy tsika mamokatra an'le toka dia toka gasy ny anarany fa tsy any ny anany problème ho an'ny firenena aty maromaro ny distrika lalaovanay eto Madagasikara fa io toka gasy io raha misy mpitandro filaminana ka hicapturé dahalo amin'ny toerana anankiray any amin'ny faritany Toliara iny raha hoe hotratrarina ny dahalo dia calculena hoe aizany point misy mpivarotra toka gasy mbola misokatra mandritra ny minuit dia tratra le dahalo miakatra tanàna lafiratsiny zay amin'le mampitombo ny insécurité raha izay aizany ray koa ny olona mibandone tokatrano mampijaly vehivavy raha fa tsy hita any amin'ny point ny hoe iahiny vadiny izy any amin'ny sipany dia any amin'ny point mivarotra toka gasy satria mora le izy ka le zavatra efa mora vidy no liberenao tsy voafeny fanjakana fa ny ana fotsiny ny tokony ombonana député itaomanareo député na manam-panao lalàna takio amin'ny ministère hoa ajoro mialoha ty centre de base icontrôlena an'le toka fa na io toka vazaha io mandalo contrôle io laboratoire isan'andro io zay voavoaka exportena fa raha tsy voacontrôle fa hoe amin'ny distrika fezonao ihany no voacontrôle anao tsy possible eto Madagasikara omenao fahalalana azafady enao ve manana preuve voacontrôle le whisky reny miditra eto Madagasikara manana preuve enao voacontrôle ny firenena ny voany io matoy io tsy amin'ny firenena any kafa ndrasantsika eto Madagasikara enao ve mino voacontrôle reny miditra eto matoy nisy ki misy popla dia tsy voacontrôle zany aza kasarotiny aza atao valalana tsy zay ngena andrasana anazy fa ahoana no ahatonga an'izy io ara-dalàna araka nambarako foana hoe ahoana tsy ahatonga an'izy io ahafahana mireguler anazy ahafahana tsy mihoatra hatrany amin'izay ahafahampandrara-pahefana rehetra zay voalaza anatiny ity vofe io atsangano ny orinasa mpamokatra toka gasy dia ao no contrôle azy dia voaka avy eo ny efa ara-dalàna dia manangana orinasa any amin'ny faritra misy antsika any satria any no mpamokatra azy fa tsy hoe aty fanadina sy any mady ohatra ny mamokatra toka gasy dia any Dego nanaovana ny orinasa dia tonga any aminareo misy fahafanatsarana ny ao anatin'ity zavatra ty zay le nyresahako teo dia lasa dia ara-dalàna rehefa mitsangana io orinasa io dia ara-dalàna io idinaka ny teny teo hoe lasa midina ny vidin'le toka ka zany ve ny tadaviny malagasy vidim-piainana midiny raha ho any tatsako samy hafa zavatra resanao zany pastera mitovy amin'le teneninao teo hoe toka vazaha zao le namamondrotany resahanao teo hoe natonga anazy niaraka tamin'ny vady ny toka vazaha efa tsy toka gasy dia iveny resaka aminao za hoe le toka gasy moa ko te nitsikitsinjareo ohatra ny ratsy mihitsy toka gasy io raha fazako zany resaka zareo nefa tadio tsy mbola nisy tsy mbola nisy toka gasy na mpivady olona mpianaka ohatran'ireny ka tsika ke zany zao tsy miresaka amin'le tiako tenenana zao hoe le orinasa itsika tsy mandeha any amin'ny district fa ny anamo zao oratra le lafitaraka zao le satsika raha ohatra lafo ny toka vazaha dia mba mpandeha ny toka gasy ane zany satria ny olona ve vidy lafo tsy aloha ny mora ary no vidiny ka ny tanjona zao dia mampidina ny vidim-piainana ka rehefa mba zany zao mba vaovao lehibe zany hoe midina ny vidim-piainana satria midina ny vidin'ny toka gasy maafaka mividy daholo ny olona rehetrarehetra ena zany zavatra tsotra ny tiako resahana antsika hoe rehefa mahazo tombo ny tatsaha tsy voateritery izay ny faniriko zany zay ny zava-dehibe io le hevitra dadavina io ahoana ny afahana na eo amin'ny vidiny fa le vidiny moa resaka hafa iny fa ity resaka tolo-dalàna ty no ady hevitra atsika eto dia izay ny antony zany ka le tolo-dalàna izy zao rehefa tsy adina hevitra tsony efa lany io to aminareo miandry ny sena zany dia miandry ny sena zany andany ve ny sena raha lany ny sena zany izy
tonga de faradalàna fa zao tonga avy amin'ny tenin'ny brancoataon'izay hoe mbola mandalo contrôle constitutionnalité ny amin'ny RCC io a mbola miandro décret d'application io a mbola mila voaka amin'ny journal officiel io a za rehetrarehetra zay lalana zay fa tsy hoe lany amin'ny Sénat efa mivoaka am'izay zany izy anavoaka ny RCC hoe ara-dalàna le lalàna dia ataotsangano industrie orinasa gasy mpamokatra toka gasy any amin'ny faritra mihitsy no ananganana azy dia ny tantsaha rehetrarehetra no mahazo tombotsoa am'izay vidiny anaovana azy eo tsisy azo sakatsakanana rehefa lanty betsaka ny afaka manao an'izany eny dia avelao dia ny miandro feo tsika amin'ny zany mpamokatra bramazafy satria misy mpamokatra nasatsika ihany koa somary mifamadika toerana kely amin'ny député Dina izy azafady miaraka amin'ny santionany amin'ny toka gasy moa tsy zeta amin'izany dia anay moa laka agnambany vohitra agny dia maheno hoe feno 10 taona ty fandaharany ty 10 taona nanananatraika fa dia ho avoko ny 10 taona magnaraka dia miarahabanao koa président Pasteur feno 5 taona dia hitondra chance ho an'ity toka gasy ty ny fa 5 taona anao ary miarahabanao président dia miarahabanao député rehetrarehetra ny resaka teo dia niarahana hita fa raha mitodika ny firesaka ny président tato ray aman-dreny dia niteny hoe député raha dikako malalaka angamba ny ahafantarany agnambany vohitra azy dia député mila 19 fa sabe ny vahoaka misitraka amin'ny toka gasy raha agnao ihany zany ny resahana dia maty ny vahoaka miaigna amin'ireo député ny fidy an'ity toka gasy ty ary nanany io nasanany dia efa nisy toka gasy teto todika amin'ny tenin'ny Pasteur le mikasika anay tatsaha le resaka hoe industrie sy orinasa masy efa lasa traikefa ambony be fa savanisy zao fandaniana lalàna zao dia toka gasy azo sotroana ny voakarinay ty zao re mangala ny fijerevana ny momba nyty toka ty zao toka gasy naferina tagny ty le lohany azo sotroana ao agnatin'ny toka gasy ane raha mahazo lohany 2 litre raha ilasa degré matsy dia sarotra ny handay fa raha azo sotroana ty dia eo amin'ny 70 degré zany hoe ny labiera maivamaivagna keliny ty 770 degré ny labiera andraso 10 degré ny labiera ka ola zay koa anazy amin'izay ianao ty zany zao raha mitenitsika hoe 4 degré ny anay ny zavatra fantatra anay rehefa mandeha ny famokarana ataon'ny tatsaha manao an'le toaka dia misy lohany mitranga ao rehefa avy manoto an'le toaka dia io loha toaka io eo amin'ny 10 litre eo io zany le mahery indrindra io le alcool mety mahazo amin'ny 70 au 80 firy kilao firy camion eny azona zay 10 litre zay raha tsika zany ataontsika hoe mitanika indimy mitanika tsika dia mahazo an'izay sasan'izay le lohany zay dia rehefa avy eo amin'izay io lohana io no arotsaka amin'le toaka tsotra mba hahatonga an'le degré le toaka ho azo sotroana hidina ambany satria efa mihamatsazo zany le fary rehefa tenehana sy le laro dia midina tanteraka le 4 degré ndray izy amin'izay zay ateto aloha ny zavatra tiana horesahana aminareo aloha tena mialatsiny namanay Abrahama ny ilazany teo hoe 4 degré dia sarotra fa ny zavatra teneninay aminareo dia izay misotro an'ity samakafoka zay aloha no azonay resahana zany dia raha niteninray aman-dreny tao tena ifonako le hoe vitsy anisa agnay ane rangahay président no ny fidy an'ireo député ireo raha miteny aminao hoe vao manomboka mijery atany fandrena ao mandra-pahatonga ny fanadiana ka raha miteny ireo député ireo hoe foagno ny toka gasy fanjakana ravano agny ary aza tena mieritreritra hoe re mitovy aminao aby ny ao amin'ny Sénat dia vahoaka sahirana no andrasonao afaka 10 taona zany hoe ianao nanao hoe tsy lahara-pahamehana fa raha miaigna amin'ny aignan'ny tasahagny ianao tompoko hoe mitondra toaka 20 litra lalana tokony hatao 4 kilometra idignana hatragna amina 12 kilometra hilefana rapitandro ny filaminana mba hivarotana sy hividianana vary ho an'ny kilonga hividianana kahe ho an'ny kilonga dia mbola ho teneninao ndray ina zany ro hoanin'ireo onareo mpamokatra toka gasy andao tsaholaneana ary dia andao saziana dia aleo feno anay ny fonja mba hatraizany tanjakanao mesure d'accompagnement ngamba tena tiantsika ho resahana satria araky nambara teo mamelona olona
vahoaka fa tsy vitsy maro be mihitsy zao any aminay iny tsisy fiadevitra an'iny raha io faritra nyteneniko teo io eo amin'ny tapany atsinanana ny mady tapany atsinanana ny fandriana marilambo fanadina tsisy zavatra azonao ambolenao fa tsy ny fary dina ry zany ny olona ny milanja ny eo avy any tadio misy toka gasy avy any fanadina mbola hiakatra aty aminay aty ambinanyrano aty zany a manana programme projet d'activité projet de développement tsy toka gasy ihany ny projet na député tsy resy lahatra am'izany ako hoe toka gasy ihany aza manao firian-kevitra zay ny firian-kevitry ny vahoaka colombiana jerevo ny vahoaka colombiana na omeny amerikanina na omeny bac mondial karazana hoe programme anasa hafa zareo fambolena inona tsy resy lahatra fa hoe io jamala io ihany no izy nabiazany dadilana ianay de io foana ny fiveloma ataonay aty 2025 président fantanina exemple manakarena firenena petrako aminao inona ny tianao maty androany sa maty rapitso raha nytanina ianao raha nytanina ianao hoe maty androany venao sa maty rapitso azafady nametraka orinasa azadino aloha ny tantara fa tamin'ny fotoana nambolena ihany faritagna-tsinanina nie nisy fanjakana zay tsy hitonona anarana nanome andraikitra fa hasiana orinasa manodina siramamy ao ny tany vaovolo fary mandraky ty androany fitondrana firy ny teny teo hoe anao etanol anao an'ity agnay zany lainao tsahina-kanina sa hampiana zaza nesafidy fa na mivavaka aza nitanjona ny pastera ny raha mampivavaka de sa averenona amin'ny demony nitanjona ny ray aman-dreny raha manao toka de sa averenay agny amin'ny fahatrana ka aza mendratsiny agnay fa agnay de mitanika an'io aloha na honany io na tsaolany le izy ameko pastera raha ohatra pastera le izy ane le izy ke fa tsy adevitra tsony le hoe le toka ilaina efa fivelomana iny zany misy lafi tsara an'izay hoe fivelomanareo any fa misy ny lafi ratsiny keo zany ka le olona mijery lafi ratsiny zany a de amiko a lasa fijery sens unique zany zay rehefa mba mijery zavatra zany de jerevy daholo le lafiny roa ty ny lafi tsarany a de ty ny lafi ratsiny a de jerevana am'izay hoe io lafi ratsiny io ary a inona ny tokony andaminana an'io mba ahafahan'lay fiarahamonina mivelona sy mba manana durée de vie mba lavalava zany a satria araky ny resako tao a zany nataoko ino io nataoko inona telopolo taona durée ny olona anankiray misotro toka de maty ny toka le olona fa zany hoe le telopolo taona ela be zany folo taona fa mbola tsy maty sotro toka hatramy valo amby folo taona de hitareo zany mbola manana tombony ianao zany fa nahoela anao naoaina tsy maintsy matiny io anao nahoela naoaingina satria potika an'io ngely i pastera zafady fa na olona sa misotro toka de tsy maintsy maty na vary ny hoaniny rehefa tonga ny hafatesana zay ny tiako resahana hoe fa tsy mitovy ny vary tsisy alcool fa ny toka misy degréany ka le degréan'le alcool le toka io zany a no mahatonga ny fanoheranaadratsany hoe io degreny io zany mahatonga ny olona manohatra n'io toka gasy ataotsika io fa rehefa tafapetraka daholo io lalàna io a de mazava be ny hoe degré zay avoakan'io toka io a tsisy olona manohatra n'io tsony tsy tompo sorotoka fa mety mitondra fivavahana fotsiny sisa no ilaza hoe ratsy ny toka de anjaranao tsisy hoe mihinana ianao tsara tsy mihinana ianao tsara zany tena miadevitra ato am'le hoe ratsy sy lafi tsara ny efa ahoana ny ahafahana manana zay contrôle izay mba ny zavatra misy zany efa vofaritra ato anatin'ity volavolan-dalàna ity zay zavatra zay iny hoe fa azavaiko teo foana hoe apetraka le resaka traçabilité de apetraka lay étiquetage an'lay toka gasy zany hoe tsy ho tavango ohatr'izao tsony zany no amarotana azy fa zay olona manao anazy no mametaka an'iny de tsy maintsy misy ny norme am'le toka gasy zao ne ny fandeha le fanaovana toka gasy mba teny efa mba nidina tany ambanivohatra de nijery raha za le mpanao toka gasy fary fangaro ataontsika hoe zamborizana ohatra lay laro ampiasana aminazy efa io ny fanao hatram'izay de io zany no afangaro de io ny tenehana de io ny mamoaka nyity toka gasy ty de io raha fa manomboka mandeha le vapeur voalohany iny de iny le ambony be fa raha fa miamiena raha fa elaela eo am'izay iny de miamidina raha ataontsika hoe départ 60 io de mety midina jusqu'à ty amin'ny 50-40 ety
fa reny aloha zany de mandeha ny collecte satria mizara roa ny mpamokatra de mamokatra ihany fa ny mpamokatra tsy hivarotra toka gasy any amin'ny mpihinana aiza le mpihinana le bara voalazany rangaro teo zay fa le mpamokatra de mandalo collecteur misy collecteur io ary nefa voalazany namana honorable ajadina teo fa efa misy ora tena manangona ny fotsiny ny asany fa ny zavatra misy le hoe azahoany tatsaha tombotsoa de mba tsy voentsika izy tondra ray teo efa nyteny izy teo fa miodina ny lalana fa alohan'ny akatra ny vontsena de sakana ny zandaroma ty amin'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana ty amin'ny vavahadiny tsena de mandorakitra zay vao miditra ao anatin'ny tsena de mandeha am'izay le collecte kolokolo zany le famarotana le toka zay de zay le atao anazy le izy a na ny fanjakana de ahazo tombony am'ty na ny faritra de ahazo tombony am'ty ny isa tokantrano koa de mahazo tombony amin'izy ty de maninona moa ny avela ohatratoka eo amin'ny stationnement fa ny zavatra zavany polisy ao anaty tomobila samba nietananao aferinao fa tsondromona de rehefa tsy misy bidon midotra de miala le polisy tikan'izay zany toka gasy no enjehineo hoitrikitiana satria mbola ka izay nisaoranay any député hiady azy angalara-dalàna ho azavaiko kely fa namana raha manteo ny teny an'le degré azafady honorable anamarina kely an'iny a misy ohatran'izao a misy an'le mahazo atota taratasy ny tenen'ny député hiaja ao a nisy an'le hoe mahazo taratasy ny tenen'ny député hiaja izay manaraka ny fenitra ao amin'ny degré ilana tagna aminay a de efa nisy io mampiasa le alcometre rehefa mividy toka aminay de mila n'le 44 degré ao agnatin'ny toaka de misy ny atao hoe toka mandevy misy atao hoe toka goalaka misy zany a toka somary ambony ny heriny zay le mandevy de tsika zany horesako aminao aloha le izy de hoapitaiko aminao rehefa avy eo de misy nyray toaka tena malefaka zany hoe iny le mahatokany aloha raha misotro an'le toka tena malefaka de mibonabona satria lasa ohatra ho zany lefa ambin'le fary sy ny laro no mamoaka an'igny de rehefa manomboka hitondra azy eo am'le mpandraharaha mpividy am'izay de tonga eo le mpandraharaha de miteny firy ny tokanareo 10 de eo moa efa misy fomba fijerevan'ny zareo azy kotranina ty de ty latsaka de rehefa mpifangaroana am'izay io anaty bombonina fa samy toaka io de manome an'le degré zany hoe zany a rehe miala avy agny aminay zao aoka miteny hoe namana andry re mba miakatra ty agnao fa agnao mba mpanao an'ity toaka ty sy misy olo tagnany taza mba hitondra loha toaka de raha feriko eto izy ka sokafako eto ny tena loha toaka de tsy andrenesana fofony ty zany zao a efa raha kotranonao zany iny a de mandevy eo ambony eo fotsiny zay ny afatarana toka tsara fa raha ratsy ny laron'igny de kotranonao iny de mandevy mandritry ny 10 minitra igny mandevy eo foana dikan'izay zany tsy ara-dalàna ny lariny fomba fijerinay agny zany zay fanaovanay azy de te hitodika amin'ny tenin'ny ray aman-dreny teo a tena rariny agnao reny latsaka président satria tsy maintsy tonga zavatra rehetra agnareo rehefa azahoana ny zavatra rehetra rariny agnao re anao zaho ny lafy tsarany de zaho ny lafy ratsiny fa amiko kosa solombavam-bahoaka ary nandany an'io tsagaiky ny député ny toliary ny député ny fanadina ny député nambositra ny député atragna marilambo eran'ny Madagasikara vangainy rano ry député hiaja efa nisy député efa tamin'ny androny zao jaza resana zany hoe nandany an'io tena miteny hoe angamba ny sa mandany an'io ndray ro ataoko diso hendry loatra mba tsy ilazako hoe gaiky ka ny azy zany tiako resahana de tsotra be aleo mo andramo moa atao fo malalaka ny toka gasy fa miakatra ho azy mividin'io de raha midina koa io de mandeha sy midina io raha malalaka aleo lazay vitsy le olona hitanao izy tery zao a de zay mahitahita sy afaka miteny an'le teninao am'le tsy ara-dalàna de mandoa kely an'ity de mividy mora fa raha misy anaky 5 mividy toka eo an-tsena nefa ny toka eo 10 bidon ny dikan'izay samy ny hibabo hividy 2 bidon reo de miakatra ho azy ny vidiny ny vokatra ny tsy miovy fa loi de l'offre et de la demande zany tena tsy ny tolotra io tolotra sy ny tinaty io rehefa betsaka mivokatra midina
rehefa miakatra rehefa vitsy ny vokatra miakatra mividy de andratsy aloha mba vita aloha ny ana aloha fa nakoranga dikan'izay hoe jereo tsara le toka gasy rehefa rarana de tadiavina de miakatra mividiny fa avy aloha io banaka malalaka an'izay vita la midina ny vidiny io misy anety zao aty ambara le izy lafo fa ny am'le tatsahany ka tsisy vidiny ka normal zany satria efa ny ipita ipiry iny de efa makatombo ny ipiry iny vao tonga ny bara koa mbola makatomboentina kely aminany sady mafiresanareo aloha le lafo nany am'le tatsasa le lafo nay zany eto a de mely amy tatsah aloha ny tena baziny tena le tatsah aloha ny baziny eto satria maninona ireo no misedra ny tsy zakany zany eo anatin'le satria maninona araka n'izay voalaza toy izay mamokatra izy ny 20 litre ny ka ao anatin'ny herinandro ny vita tokantrano anankiray raha barika anankiray de ny zavatra misy zany de zao andeha hivaritra an'izy eny an-tsena de tsy misy mpividy ao fa ny olona rehetrarehetra mety mba manana moyen afaka hiditra ao anatin'le sehatra tsy afaka manao satria matahotra za mpitandro ny filaminana am'le izy le tsy ara-dalàna fa misy olona nefa ny ray na roa de iny ihany no afaka mividy de lasa misy ambina toka foana zany any am'ilay mpamokatra fa izay le hoe omena an'le fahalalahana na le tatsatsy vo enjikenjika na lay mpisehatra koa mitombo anisa ohatran'ny vary mbola zany ve le caractère le hoe mitoka gasy araky nyresanareo teny efa zavatra efa ho industrialisena le izy ty aloha zany avetivetika alohany tya tena tolo-dalàna tena hoe fabrication artisanale zany hoe tena lay mbola amin'ny alalan'le kolotsaina no nanamboarana anazy zany hoe karazana asatanana zany izy ty ary zay nisorana ny filoam-pirenena ihany koa satria nanao an'le rivato ery izy fa tadidio tsara fa mpizahatany zay tonga eto am'ty Madagasikara ty ne drindradrindra tonga any ambositrany de manandrana ny vokatry ny tany foany de mety am'zareo le izy tsy mety amitsika le ambanivohitra zay nananganan'le industrie mpanao toka zany efa famokarana io any ambanivohatra de maty ny tatsara ohatra ny industrialisevanao de tsy mandroso mihitsy ane zany tsika zany de atao artisanal mampivoatra ny tatsara io raha de ho azavay kely aloha le atao hoe fanaovana ny toka gasy mahasatra n'le atao hoe industrie ny toka gasy de toerana anankiroa no anamboarana azy vao tonga toka gasy mitetika fary aloha le olona de mandazo azy de mangala n'le laro de rehefa avy eo manoto de misy lavaka hady ny filazany ray aman-dreny teo aloha azy ohatrany hoe hady zany raha azavaiko amitsika de aotrika ao le fary sy le laro lefa vita tetika de sokafana izy afaka herinandro dia ahoana moa ny filaza zany fermenté angamba filaza azy amin'ny terme teknika angamba fa tsy de mahay loatra moa ngay fa mahatatsa zay de avadika ao agnatin'le barika fitenehana am'izay de mitanika azy ao agnatin'ny barika dia mety mahazo sika eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 100 litre eo ny mitanehana ao agnatin'le herignandro zany hoe zavatra tiako resana zany raha vao mamadika ny orinasa tsika de samatoky agnay hoe io le toka gasy fokarinay fa mbola tsy nisy ane zao resaky zao azafady aloha mbola tsy nisy zao resaky zao fanontaniana ataoko anao aloha ray aman-dreny mbola tsy nisy azafady ho tapitra ny mbola tsy nisy zao resaky zao de efa nisy ny toka gasy efa mba nisy ve olona ny hoeninareo hoe nandripaka ohatra ny corona na ny pesta ny toka gasy vita tagny fanadiana na ny toka gasy vita tagny ambositra fa io aza ny tena mampatsiro azy ny anahy fotsiny ny tiako tenenina hoe tsy resaka hoe atao industrie le izy ka tsy ho toka gasy lay vokarinareo tsy vazavy any ivelany ange no afarina hitazona an'le industrie fa nareo ao fanadina zay mamokatra an'le izy no asiana industrie ny ao aminareo any Tuiliaran-tsy mandrefana koa misy mpamokatra toka maboboka asianao industrie koa ny eo mba hanara-penitra le izy fa raha makany Tuiliara anao mahita zavatra miseho maboboka ny anao lany fanahy hoe zazakely 5 ans zazakely 4 ans zazakely 4 ans 5 ans miaraka amin'olona mamokatra an'le toka atolo azy le norme no apetraka hoe ampanarana teknolojia norme ho azy efa misy efa tafiditra ao zany ampiarana ny teknolojia jerevitsika zao ny tantsahany ivelany any efa teknolojia ambony be daholo ny ampiasainy amin'ny fambolem-bary de ny azy ny hectare efa mamokatra hatrany amin'ny 13 tonnes 15 tonnes
ny tsika gasy de mbola mijanona amin'nysy aretomby ihany hatram'izao de nefa tsika milaza fa hoe ny fambolena sy nyfoipina ny fampandrosoana nyty firenena ty nefa le tatsa 80 isan-jato mpamokatra tsy mahavelona ny tenany a le fambolena sy fiopina efa 5 taona tsika zao amin'ny ny fahaleovatena ny fambolena sy fiopina hoe ny fampandroso aizy tsika hatram'izao ka maninona tsy tombotso atsika veny hoe mandeha manaraka ny teknôlôjia io a satria efa lany ara-dalàna zany de ekena de mba tombotso ho an'ny tantsaha koa zay mpamokatra toka izy no mahazo tombotso izy no miasa ao de mandroso le izy fa zany hoe itsika moa zany a efa ohatrany efa zatra n'le hoe le lalandririna any ambany vohatra de de efa nitsika vita gasy de iotrotrotro ihany de aleo ihanina amin'io fa io nefa raha alefanao resaka industrie mety au lieu de mamokatra 20 litres araky ny teninao taonao am'le resaka hoe toka mahiry mety any amin'ny 2000 litres no tonga de mivoaka amin'ny basinina anankiray tenen'ny député anareo angambany raha ohatra ny hainao anareo teny nataon'ny député amin'ny rahalahy de izao aleo santasaha no serena satria tsy mitovy ny tolotra sy ny tinady ny olona collecteur am'izao fotoana zany teneniko anareo magnana camion magnana 4x4 re fantasaha de mijanonao tasaha ihany satria miafina vitsy no mividy de zay teny anaovana ny vidiny de le collecteur raha ny hainy tsara angabatsika ny resaka ny député amin'ny rahalahy teo de izy toerana zany ohatra hoe eto le collecteur ohatra hoariko hoe miala avy any sotro le mpanao an'le toaka de honosy be ny collecteur no manangona an'le izy de eo le zavatra magnara-penitra manontolo takiny lalàna de le collecteur ny tompona andraiky tsy mivoaka avy eo izy raha tsy misy etikety de misoratra eo toka ny fanadiana toka lampinany rano ka tsy zay ho a le tombotso betsaka tokony ho azonareo tsy ny collecteur andray no mandeha ino misy ty azo vola be amin'iny fa ianareo mpamokatra mihitsy ny tokony azy iny raha mitsangana le orinasa dikan'izany zavatra efa vokatra avy eo aminareo industrie avy eo aminareo no andrasan'ny collecteur zany mivarotra fotsiny fa tsy izy manao contrôle an'iny ahoana ny contrôle an'ty firy degré ty ahoana ty zao tsy anjaran'ny collecteur zany fa anareo nefa mavita an'izany ao de ny collecteur zany tonga de indeha mandray ohatra ny hoe voka-bary io vokatra angeny vary tsy ny collecteur angeny mamboly vary fa izy tonga de indeha miandry amin'ny camion fotsiny tonga de ampidirina ao anatiny ao de ohatrzay koa ny toka mikevitra aminao za am'izay fa ny zavatra voizina am'tya de hoe toka gasy de misy ilay ataontsika hoe sotoavina takililay toka gasy ka raha atao industrie vi zany de miala le sotoavina de andrasa aloha vetivetika fa mbola tsy tonga antsika de raha ho avadika atsika io industrie de tsy ananasa intsony reo tatsaefa manana n'lay façon fanamboarany anazy izy a de ho ataonao usine de inona zany ny asa ho ataon'reo tatsareo ambony fary fotsiny izy nefany a le famokarany an'le toka gasy no mampisy valeur ajoute an'lay farina amboleny azonao de lasa mamono anazy de vo maiky izy hoararotin'lay usine ndray na lay industrie hoe nividina farina nareo ihany no mitatana anazy eo anareo ke député mety manana technicien angenareo avy any tanàna manana ingénieur nareo avy any tanàna mety manana docteur sy namany de nareo eo de nitombotsoa amin'io nareo zay zavatra zay aloha omena aloha ny fahalalahana de rehefa mipetraka ny fahalalahana de misy ny rénovation sy ny sisa mandeha miandalana zay satria rehefa mahita fa nitera vokatsoan'reo tatsapa mpamokatra toka gasy reo de afaka manao an'izay zavatra zay izy fa hotongy zay ary io toka gasy io ara tsy hoe eto Madagasikara ihany no amidy fa ho amidy any velany koa hoe iza koa ny firenena hafa mpisotro toka afaka manondrana fa na am'izao tsika fa tsika ane na am'izao no manondrany mbola mahavita manondrana ny production reo tatsaha misy io tsy ambositra irery any ane fa tadidio tsara fa ny solom-bavambahoaka tonga nandray anjara tamina assemblée na tamin'ny fandaninana azy de presque reo district misy vokatra toka gasy aby zany hoe fatany zany fa hitondra vokatsoa na ho an'ny commune io na ho an'ny faritra io fa indrindrandrindra ny fanjakana foibea de ny tatsapamokatra anazy zay lefa tenenanjara fitenena koa ianao président
tena hitako hoe resy lahatra hoe aleo nitokandehanao koa manomboka efa resy lahatra efa manomboka mihafaly satria ianao zao efa niteny hoe ataovy le masinina oariko fanao atagnatanàna président ireharehanao zay atamin'ny faritra atsika igny taloha niona manoto vary amina laogna tena misy pikarama be deabe raha vao miakatra ny vary agny amitsika dia manoto vary amin'ny laogna fa vao nanomboka niditra ny masinina tanahatana laogna antsony ao tanàna dia iza no nisitraka n'le vola le masinina niditra dia le mpanoto vary ina sisa nataony nisipina pirina dia nisipina siboboka hiafara amin'izay indray ity mpanao taoko ty raha vao avadika orinasa sotra betsaka président fa zay fotra fa neokevitra le teny namantsika eto aloha zany dia tonga dia ohatrany hoe tsy vonona ny androso mihitsy aloha zany fa tonga dia hijanona mbola hijanona ny 1960 foana tsika mbola hanoto vary foana zany hatramin'izao a dia inona raha ka ny fandrosoana hoisy amin'izany fa za moa zany anisany anatin'ny paikadiko mihitsy ty mba hanampiana ny tatsah anatin'ny disika fanadina fa mino aho fa hitatra ty amoromania raha mandravina ny resaka adihevitra nareo tao zay tsotra be zany hoe tsy kitina ny tatsah fa manao tsika zany toerana anankiray nazavanao teo ohatra hoe raisiko ohatra hoe Ambomanga du Sud rano mafana ohatra manana an'izay zany hoe le mpandraraha zany mamorona an'io le tatsah kosa tsy miova amin'io zavatra tao le mpandraraha zany le mpandraraha zany le collecteur zany mamorona an'ity zavatra takitsika ty izany hoe efa ao anatin'ny ty ihany zany fa ny tatsah kosa tsy kitihana efa anatin'ny ty ihany koa dia rehefa tonga ato anjara asan'le collecteur sy le mpandraraha zany no manao ny ara-pahasalamana sady afaka atao ato koa ny fiben'ny contrôle le nitenenao teo hoe toko misy ampandraraha atao amin'ity toerana ity dia ao le collecteur mandray ny tatsah fa ny tena zavatra takina iny tsotra le tatsah tsy mila elingelenina le tatsah miadana mandeha ohatra mahazatra ihany fa ato amin'ny toerana anankiray ity io le teneniko hoe efa manao eseny io zany zahay tsika amin'ny teny zao dia hitanao hoe mipasy le izay zany monsieur le député ny tokony andeha aloha zay fepetra zay ny tokony andeha aloha fa tsy le fahalalàn'le vahoaka zatra lalan'ny renina no andeha aloha dia lasa drogué amin'ny tsy ara-dalàna le firenena omeko anao ny antony vitsy mpanambola asanao zany hoe ity ve mbola tsy hitatra amin'ny farany dia izy amiandany vola metraka any eo anao vertissement raha ty zay ohatra hoe vita le izy ianao zao ohatra hoe le sénateur na le ao amin'ny ACC raha io faneko-hevitra anao teo foananao le izy dia ity neny mpanambola ary zay le olona le mpandraraha malagasy tsy misitraka loatra le zavatra misy eto Madagasikara fa lasa sasahirina foana zany narataratasy député mba hisotomako ny saitsika namana parlementaire ny vahoaka afrikana zay tsika vo iresaka hoe malagasy dia tsy hay amena fahalalàna hoe omena liberté omena libéralisation omena démocratie jerevina ny démocratie eto amintsika manompanompa olona izy dia zay zany tsy afaka hiteny zay tsy afaka any hevitra zay ny karaktera hoentina ka raha ny amin'ny faritra anao no anome fahalalàna hoe fa malalaka ny toka gasy ripaka ny tanàna rehetrarehetra manontolo na zaza 5 taona fa isotro toka na ny vehivavy fa ny discipline aloha napetraka aloha fepetra no apetraka aloha azo odikodytsika le resaka azo hoanina ny toka gasy reto fepetra azo trandrana ny toka gasy reto fepetra niraisiko zao le sosokevitranao teo niraisiko sosokevitranao teo hoe sy nem pasteur tokony misy toerana ohatra zao raisitsika amin'iny zany le izy tsika tsy voana amin'ity ny tena bazin'ity zany dia hoe tsy voakitika le tatsah le mpandraraha manao ny zavatra resanao iny dia misosa io ka tsy hay libérena ohatry ny ahoana zany mpandraraha afrikana izay zany ny tsy mamety anazy jereo hoe zay tantsaha tsy kitihina amin'ny fanaovana anazy milaza aminao fa zay zao fa niaraka amina dokotera médecin inspecteur mihitsy ny sambotra toka gasy fa composé ny zareo formole ka ino mandalo contrôle amin'ity trano resaka formole atao pikiran'olona maty dia izy zany tsy azo kitihina iny fa iny mahazatra anazy zany tsy azo contrôle izy efa misy ato hoe rafitra mahefa ary efa hita ato ilay traçabilité ary zay miopefina mandika an'ilay lalàna dia misy ny fanenjehana pénalement misy le fanenjehana azy aloha fanenjehana raha ohatra zany misy zany hoe fampangaroana zavatra hafa mety hiteradoza amin'ny fahasalamana na mahafaty olona dia misy ny sazy mifandraiky amin'izany mampigadra misy mampigadra satria zay le resaka atao satria le izy ane dia misy koa
ny sazy arakaraka n'izay ifa sazy ataon'izay sazina izy tsy mahazo mamokatra toka ny efa taranany eo tafiditra ao amin'ny distrika anatiny io satria efa nomeny ty lalànyty fahefana ny any atsika ve raha mandrinazaina dia anohatra foana e ny raiko zao ny hevitranao teo ny raisiko ny hevitranao teo a ny teny ianao hoe tokony manao toerana anankiray ny zavatra engaviko dia zao anatin'ity do tsy miala nyity tsika le tatsahana fangaro formole fangaro inona rehefa tonga amin'ity trano ty ataotsika ato ny sampandrarà rehetra ohatra zay hevitranao ihany nalaiko zay ny amin'ny commune ve sany amin'ny fokotany ve sany amin'ny faritany azo atao zany ka zay zay nagatananareo anatin'izy ity hoe ahoana zany fombanao azy avelao malalaka zany azavana azy raha ohatra vonenonanareo zay ge nagatanareo trano voalohany ohatra tsy ohatra fa tena izay mihitsy le zavatra ho raisina ohatra ny teny ianao teo ny hevitra atsika rehetra sy ny hevitra anay anatin'ity zavatra ity maka commune atsika anankiray ataotsika commune Ambomanga du Sud ohatra dia manao an'ity trano ataotsika teny gasy batsina mba azo malagasy manaraka anazy tsara manao an'ity trano ity tsika ny tenao ny sampandrarà rehetra tokony isy araky ny nanohatra anao teo zay zavatra nitakinao afaka apetraka atsika ato le sampandrarana fahasalamana io na ino io na test io fa kosa le tatsamanao aty tsy kitiana fa aterina amin'ity toerana ity ao amin'ny commune ato ao amin'ny commune isaky ny commune zany le mpandrara azy mena taratasy zany a terena mihitsy hanana toby andraisiny amin'le tatsaha rehefa tonga amin'ity toby ty am'izay a misy test ao misy alcomètre ao misy ao mipiasa ny fahasalamana ao ny rehetrarehetra misy autorisation miala avy ao zay vao mandeha ty andrenivohitra misy etikety le bidon na le tavoangy misy an'le toka izay ne dia mahavoavaly ny zavatra takinao e fa tena angatahanay zay mampizizo anay eto dia hoe tsy elingelena ny tatsaha mandeha hato maninona zareo tsy elengelena araka ny fahefan'ny lalàna velona amina lalana inona le tsy tiany zareo izay le lalàna ho ataonay zao noho le tsy fisin'le fahalalahana tenjeny mpitandro ny filamina izy am'izao ka izay mantsiny tsika ne zao a araka ny tenen'ny namanato ity satria izy le tsy mety ho resy lahatra dia ny zavatra tiako tenena ao anatin'le izy a ilay tatsaha foana no vohososy zany hoe a ohatrany hoe miaina tsy ankalalana izy manao an'io nefa nio mamelona ny sakafo ny fitsabony ny fampianaran-janaka sy le impact environnemental nge le problème ty sosikefitra zany anatsaky na mety amintsika ataontsika hoe vita le lalàna efa lany zany le izy a dia hoe mba tsy anelingelenana n'le tantsaha ozy izy tsika misy système nataon'ny orinasa tyko mividy ronono eny amin'le tantsaha reny izy tantsaha zany mamokatra ronono a dia hoentinao aminy eo fa zao io ronono io a efa misy tester ataony zareo hoe mitapoka loha rano sa reny rano dia rehefa hitany eo iny fa hoe tena tsy mitapoka dia ampidiriny zareo anatin'ny usine am'izay a dia mivadika orta mivadika fromage sy ny sisa dia mahazo tombotsoa ny tantsaha mitondra ny vokatra any eo ny orinasa mahazo tombotsoa misy mpiasa miasa ao ny fanjakana mahazo tombotsoa dia maninona zany le toka gasy koa zany rehetra hoe efa misy orinasa ao zany a mpanao an'le toka gasy ho ara-dalàna fa zao ny didiny tantsaha mba tsy kitiana anazy dia mitondra ny toka gasiny ao izy ohatra mitondra ronono ao dia nao mitestany le izy pasteur zay ne le pratique tazarany mbola tsy mahazo fahalalahana fa izay le pratique am'izao gandrasa aloha vita aloha ny anazy zany dia zao a dia rehefa tonga ao le toka zany dia le orinasa io zany mitestany le toka hoe tia ambany loatra fa amboary ampiakaro ity ambony loatra ampidino dia le orinasa am'izay no mamoaka azy ara-dalàna dia tsy enjena tsony le toka gasy sosikefitra ngeny anazy zany mba hoe mba mananganantsika orinasa efizay ty manindra tsy nazavaina hatra am'izay azafady pasteur nanazava kosa vao miveriny eto zay nazavaiko ka tsy voazava ohatran'izany ka za tsy teny tiko ronono fa tsy toka gasy aka ohatra nge zany nataoko zany ohatrany zany autorisé koa ny toka gasy dia testenao le izy miditra am'le orinasa fampivoarana ny tatsaha ary fampianana ny tsy fandriam-pahalemana any ambany vohatra miantonyfampivoarana satria tena hoe efa CPRina izy io dia efa miainga eo amin'ny collecteur mipetraka daholo zay ravitra zay efa nyresako izy côté technique hoe misy ny balizy a mba tsy ho baranahany
na ny toerana famokarana an'io a sy ny fivarotana an'io dia efa voafetra hoe tsy azo atao amina toerana misy atahorina amin'io hoe tsy anambaka le tatsaha efa presque raha ny fahitako anareo azo lazaina fa manosika ary makatoan'ity laboratoire isaky ny commune ve zany io zany a ny collecteur dia tsy mahazo mivaritra an'io ary zay ny asa omenan'ireo autorité compétente reo a tsy mahazo mivaritra izy raha tsy mahazo an'ilay hoe certificat de consommabilité a ary ny mise en vente sur le marché misy usine mitsangana ho io dia nitatsaha mitondra ny tokany ao dia ka ilay collecteur iny manao anazy amin'ny tavoangy misy marika misy zavatra misy am'izao lasany amin'ny olona ilay collecteur am'izao a no maka an'le vokatra ny amin'le tatsaha dia miainga eo aminazy ilay tenenina hoe fanateram-bokatra iny dia agréena iny dépôt iny a dia ao daholo ny apetraka ny mise en norme mahakasika an'ilay toga gasy ohatrany hoe manangana usine kely voilà zany hoe entrepôt agréé no amena an'ilay collecteur ka ny collecteur nge makany fa tsy mipetraka any tsy misy hoe zavatra misy am'izao raha ohatra zany lay collecteur ka atizy no ametraka an'le entrepôt dia vao maika tsara manakaiky ny fananovana mbola toa gagasy any izy am'zay togagasy ka ao nandray mahatonga an'le misy an'lefa misy am'izao inge efa teneko hoe misy emballé le izy efa misy anatina ka reny manko ny fanatsarana vokatra reny manao mise en bouteille le izy dia azo apetraka dia mety hoe ty toga gasy Abraham ohatra na toga gasy Sibela satria Sibela na i Abraham nakan'iny tany mety ndray taty ambositra ndray mety tany fanadina dia hita ny origine hoe taizany angan'le izy zay le traçabilité ity raha fa ara-dalàna izy dia milana fa mbola tsy ara-dalàna zany le zao zao izy tsy ara-dalàna le anatina tavoangy reny zao mbola tsy anonona marika moa fanazavana kely fotsiny le ady hevitra manontolo-tsika eto reny a efa zay le système apetraka ny fanjakana am'izao fa tsy feno dia ny fenona amin'ny alalan'ity le izy izany hoe mame arakaraky le autorisation consommabilité omeny fanjakana zany le anaran'le le toka raha miteny le tompon'le toka hoe ataotsika hoe soldat 312 io ohatra dia iny ny etiketinao zany a ampiasanao am'le toka fa ity zany tena fanatsarana hoe 80% zany tonga dia hoe itsinjo an'le tatsaha anatsarana an'le collecteur kokoa na amin'ny fandoava-ketra na amin'ny anatsarana ny kalitao mba ho garantie zany mba azo antoka le fahasalamam-pisotro araky ny takiny ray aman-dreny an-tsaina ato misy fanontaniana apetrako aminamana député tena fanontaniana nareo ve tsy mba manana projet hafa hoentina ampivoarana n'le vahoaka ao anatin'ny faritra koa ankoatra ny famokarana toka gasy raha izay satria monsieur le député raha makao amin'ny ministère mihiny ianao après ny faritany Tuiliara ny faritany manarena ankibony tany Voajanahary mampanakarena ny firenena malagasy izay koa izy an'izao tontolo zao tsy mety aminao andraso tsy any anahako fa hoe fanabeazana an'le olo mba hiala ao anatin'ny fitrandrana zavatra hafa satria nomen'Andriamanitra arena atsika dia io province Fianarantsoa io province Fianarantsoa ny faharoa eto Madagasikara mana arena ankebony tany mana arena Voajanahary mana arena site touristique antsika député ve tsy mba manana projet hafa koa isotomana an'le vahoaka mba hiala ao anatin'le fitrandrana nay dia tsotra zay tombontsoa vahoaka ihany arakaraka raha tsy mandeha toka gasy mba ino ny velomana ohatrohatran'izay zany ny za zao tena mahasamy teny aminao hatramina député ny tenako za ngamba ny député anisany niady napiditra ny tanora ny asa tanatin'ny disika fanadina voarain'ireo ONG reo atsika miteny zao oentiko itenenina zany hoe itsika tsy dia mijery an'izay fa zay karazana bonus zany ho an'ny vahoaka zay tandrify an'izay fa ity tatsaha ny tandrify ny toga gasy ty dia atotsika aloha raha misy projet hafa dia ho an'le vahoaka zay tandrify anazy indray zay misy ka misy fa ho an'izay tandrify azy ho an'izay tandrify azy fa ny majorité zany le toka ny manahirana andreo toerana ny ao atsy mambola efa tsy ny fary dia ina ary no ataonao amin'izany
satria ina le zavatra misy tomona le tendrombohatra manao ohatran'izao ametraka etanol ametraka usine Raisitsika ohatra le izy eny le fanjakana raga alefa aloha ny fahalalahany tya dia mandeha mendalana eny maninona ny etanol inona misy natonganao zao ohatra hoe lalàna tsy nanambady lehilahy satria vehivavy mitandrify antsika lehilahy ohatra ho tonga ho raisiko ohatra tsy hoela koa raha vao mahazo alalana io toka gasy io ipoitra eo koa ny mpanao fifokarongony me autorisation koa ny anay io avy eo koa ny mpanambady lehilahy inona ny dikany solotena-panjakana any asany solotena-panjakana zay zay no nanaramana an'ireo fa tsy hoe lafy ratsy ny rehetra io jerentsika raha misy fifokarongony ao misy mpitandro filaminina nge afaka misambotra an'izany zay nametrahana ny fepetra monsieur le député alohan'ny andrianan'le autorisation le fepetra no atao aloha ny fepetra anapiko ny amalinan'izay teninao zay koa dia discipline mipetraka efa misy hoa lay discipline mifanaraka nyty lalany ty ampiarana anazy fa ianao moa teo ny tenenareo ve tsy mahita zavatra tena io dia efa sehatra anankiray tsy azo elana mitsony satria efa raiky tapisaka amin'ny fiainany zanak'olombelona amin'ny soatoavina malagasy misy maty ao a dia ilaina ny toka misy fifaliana ao a dia ilaina ny toka fangatana fitahiana ao a dia ilaina ny toka andasa aloha fa mbola zay le teo hoe efa tsy afaka misaraka amitsika zanak'olombelona ntsony a ny toka fa maninona misy orinasa famokarana toka eto andrenivohatra maninona ny toka avy any ivelany mbola miditra eto fa maninona lay vita gasy a no tsy hoasandratra zany dia akitiny maregla anazy ka tatsara vonona miteny aminay hoe zay vonona raha omena n'lay zo amin'ny fahalalana izay a dia vonona izay a hamitany didinay amin'izay zavatra zay dia efa vonona izy ireo amin'ny alalany ity ary samy nandray njara daholo ny solombavam-baoaka rehetra noentina nanatsara sy nanitsina n'lay a tolo-dalàna zay nentin'ny tenako zany zay ngamba ny zavatra zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe efa tsy afaka misaraka ary tsy voafoana intsony io toka gasy io fa tsy fitiavana ny vahoaka na ny tatsaha raha tsy omena fahalalana io tsy fitiavana n'lay komina raha tsy omena fahalalana io tsy fitiavana n'lay faritra ivoany raha tsy omena fahalalana io fa lasa ireo tompona andraikitra ombo any amin'ny any fotony reny lasa mahazo tombontso manokana l'appui d'alcool est dangereux pour la santé tsy azo atao be loatra na zany na efa misy an'izay le izay fisotroana ny toka izay fa toy ny mahazatra dia omentsika ray minitra avy reto vaileo tsy belan'le mazava zay ray minitra izay ny anahy moa zany a nyray minitra omenana dia mbola misarika fitondram-panjakana malagasy ako a raha ohatra katoany io lalàna io apetrao aloha ny fepetra mba tsy ampivarilavo ny tanora ao anatiny fisotroana toka zay haute tension angamba ny ilazana azy na fort dose ary takiky koa zany norme rehetrarehetra apetraka isaky ny distrika mahakasika an'izay toka gasy zay a zay vo autorisena le izy ny anany tiako hoe fepetra aloha mandeha aloha zay vo autorisation fa raha ny autorisation no mandeha aloha ka ny fepetra no gabraraka ohatran'ny zavatra misy eto Madagasikara ihany omby very ato a raha pitro izy nandrakoto a manana fiby a manana taratasy maradalana azy nefa mana tompo le omby iny an'olona ka mba tsy isiany zavatra ohatran'izany a raha fa lany eny amin'ny mpanova lalàna ny tolo-dalàna ny toka gasy a apetrao anaraka norma tahaka an'ireny toka exportena international ireny mandalo laboratoire mandalo contrôle voahaja tsara ny hoe taux d'alcool tsy afaty olona tsy apiditra arety amin'olona tanora zaza mambehivavy a fa ny amin'ny faritra atsimo andrefana za mahita tanora zaza mambehivavy mbola 17 ans 18 ans na tsy mamo izy dia miresaka aminao izy dia ohatran'olona mamo efa simba zany izy matapoka tsy fantatra inona ny nahafaty azy efa potika ny reny zany ka mba tsy tongavana amin'izay zany a aoka samby andray ndraikitra ny ministera rehetra tandrify azy hoentitra ny ministera ny fahasalamana hoentitra ny ministera ny sécurité hoentitra ny ministera ny commerce sy ny environnement mahakasika an'izany filiberena ny toka gasy ho azo vokarina eto firenena ny amoa zany efa fanazavaiko tao le lafy tsarany sy ny lafy ratsiny dia ho an'ny olona mandray ny fanazavako zao le nilazan'le lafy tsaran'le toka gasy dia mety ho zay no avoakany any jerefa dia mbanarany mba paster nefa dia makasitraka ny fisotroana toka
fa tsy horesahany ndray le lafiratsy ny resako fa rehefa tsy tia le olona de mety le amelezana na am'le nilazany lafiratsy ny toka fa any amin'ny tantsahany amintsika any zao de faly izy hoe tena merci rapasy kay fe ohatr' zany ianao fa tsy araky ny fieritreretanay azy nifidy anao zay manaraka fa naneniny zay tsy nifidy anao teo mety ohatr'zay nandraisany azy fa aty am'le olona tsy makasitraka an'le toka gasy ndray de mety hokoraziny ray izy hoe mety kosa ny pastera zany fa manimba ny toka gasy fa am'tinako azy fotsiny de misy sira zay manao hoe aza manambato mamilava iano mamelona ny episery ny zanany anefa de mahi ny de antatra tsy fidiny isan'andro zao milaza ny gidiny voatsarena de vehivavy farahidiny na tsy tringy aza tsy mba voavidiny misotra betsaka nareo mianada misotra betsaka ny pastera sy ny ray aman-dreny ajainato torak'izay koa honorable ny ananga mba tsotra depute mifanadina tsy mbola nisisy toka vazahana gasy hatramin'ny ankily anazy hatramin'izao zany hoe tsy mandray alcool mihitsy na mifoka ka ny ana de tombotsoa amin'ny vahoaka ihany io zany ninona adihevitra antsika teto ny angaviko amin'ireo ray aman-dreny de hoe tsy izaho zazakely vo dia amin'ny 30 taona ty ndray ny hiady ny tombotsoa ny vahoaka malagasy fa anareo ndray no anohatra igny anie mba tsy ho izy zay fa aloha mba jerentsika le tombotsoa ny vahoaka ary mitodika ny zareo ao amin'ny sénateur ajaina eto amin'ny firenena malagasy aloha alefatsika ty fa marary ny vahoaka hitatsika nefa sanany vahoaka am'izao io zany zava-facteur anankiray ahafahantsika manakatra ny misoroka ny fahatrany ny vahoaka malagasy indrindra zay tokony hoe vahana de aloha vahana fa tsy mitady zavatra sarotra atsika zay angamba fa misotra betsaka atsika maranana anazy dia araky ny voalaza toy zay dia mino fa raha ity tolo-dalàna ty dia mahavoafehy ny zavatra rehetrarehetra zay ny fampiresahantsika teto amin'ity fandarana ty ka ny zavatra tiako ambara fotsiny de mba hoe na ny fitondram-panjakana fohy be zany na ireo eo nivon'ny chambre haute tena hoe hijery fa tena sehatra anankiray fanomezana asa ho an'ny tantsaha raha sanatrika ho aizany andehanan'ireo tantsaha reo zany reo ne tsy manana moe de hiasany Maorisy jereo tsara nisy anina teto amintsika filarana olona te hiasany any ivelany noho ninona tsy fisiny asa eto ka aoka mba ary zay no mahatonga ny olona mivangony eto amin'ny Antananarivo teny satria rehefa tsy omena tosika na ataontsika hoe ampina amin'ny lafin'ilay famokarana zay atao any fotony eo na amin'ino na amin'inona de ny asan'ny fanjakana isika fanjakana de hoe inona no entina andrampiana tsy voatery omena amin'ny asa sosialy vola fotsiny na fanampiana ilay tokantrano fa hoe inona le asa tena hoe ivelomany de io no anampiana anazy de tsisy afa-tsy tia tolo-dalàna tia dia ny fahalalana an'izay atao hoe famokarana tokagasy sy fifamarotana ny tokagasy malalaka eto amin'ity firenena malagasy ty ho anandratana ny vita malagasy ary hitazomana ny sotoavina izay voizin'ity tokagasy ty zay angamba ny any teny tiako azo ampitaina dia atsipy am'ireo atao hoe namana eo nivon'ny sena zay fa eo ihany koa na ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia hijery an'ity ihany koa fa zavatra mahasoa ho an'ny vahoaka tya matona tolotra anay ho ao anatin'izay atao hoe ara-dalàna izay ary tena mierinatra ny fankasitrahanareo vahiny tao anatin'izay ady hevitra androany izay tsy adinonina misaotra ny Nescafé izay manohana ny fandarantsika dia manome fotoana ho amin'ny tapabolana indray satria point de compte amin'ny heriny tsy hisy ny tondresaka fa dia tapabolana indray isika mihaona veloma tompoko